La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ambony tany tsy fahatongavanareo mpiadina nandritra ny andro voalohany amin'ny fanadinana baccalauréat tamin'ity androany ity. Nizotra araka ny tokony izy ihany anefa ny fanadinana tamin'ny akabeany teto amin'ny faritra Analamanga. Olona roa no matin'ny aretina pesta tany amin'ny distrikany Ankajobe sy Ambalavao Fianaratsoa tamin'ny herinandro lasa iny. Nailika teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny lafin'ny fahadiovana sy ny firongatry ny dorotanetiny lesoka. Aiza ho aiza araka izany ny fitohizan'ny ezaka vitan'ny ministera izay nanomezana marimbonina hatramin'ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina tamin'ny taona lasa. Niverina eo anivon'ny fokontany nanomboka ny farany herinandro teo ny disipilitarana ofisialy. Nanomboka androany kosa ny fijeren'ny olom-pirenena izany ho an'ny ankamaroan'ny fokontany izay nanaovana fanadidina. Tsy maharaka ny tolotra ny tinady eo amin'ny sehatry ny famokarana voankazo melon eto Madagasikara. Miditra faty antoka vokatr'izany ireo mpamboly. Miantso ny fanampian'ny fanjakana amin'ny fitadiavana lalam-barotra any ivelany ireo mpisehatra. Maresaka iraisam-pirenena voapanga ho nanao fanararaotana ara-nofo tamina vehivavy iray ny mpitsara izay nitendren'ny Donald Trump hitarika ny fitsarana atampony ao Etazonia. Any mifarany vavao ny ahitanao ny antsipiriny izay. Nadidindreo ary aranao afaka fotoana fohy. Miarahaba tompoko lasy tompoko afotonga eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Gold TV isika amin'izao fotoana izao. Miarahaba ihany koa anireo mpanaraka ny vaovao any Gold TV any amin'ny faritra. Indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Tontolon'ny fampianarana avy hatrany no anombotsika ny vaovao dia ambony tany tsy fahatongavan'ny mpiadina nandritra ny andro voalohany tamin'ny fanadinana baccalauréat tamin'ity androany ity. Nizotra araka ny tokony izy ihany anefa ny fanadinana tamin'ny akapobeany teto amin'ny faritra Analamanga. Michela Ranarza. Andro voalohany fanadinam-panjakana baccalauréat ny taranja filozofia sy anglais nanomboana izany, saika nananeviny ireo mpiadina nanaovana fanadidina. Tena marina tsy dia fanomanana fa azo teo ny ihany. Tena atahorana izao ohatra mbola matematika. Fa maneno? Tsy amin'ny fanohanana sady tsy nanao kory koa. Moramora ihany ilay izy. Io mbola manoka. Fanomanana misimisy atahorana. Sika zany atahorana fa dia nisy an'ilay tsy fianarana tamin'iny. Moramora ihany izy. Eo nataony tany am-pianarana. Izy toa zay sy matematika. Mbola atahorana. Satria? Leçon be. Io ihany. Sy tamin'ny nianarana izany natao tsy tao anatin'ny nianarana tsy fa izany natao miantso ny vala. Matematika be matahotra tsisy karakara farany. Fa mbola tsy dia mahay tsara. Misy tao merimberina kely sisa. Merina mianatra kely. Matera matematika.
Saikevitra niraisan'ireo mpiadina araka izany tsy fahampiany ny fiomanana sy ny olana nateraky ny fahatapatapahany fampianarana tamin'ity taom-pianarana ity. Teto amin'ny foibe mpanadinana lycée moderne Ampefloa, raha ampitany amin'ny isan'ireo mpiadina voasoratra anarana ambony tany ireo mpiadina tsy tonga. Voasoratra anarana hiatrika izay fanadinana izay dia 2025 ary nisy an'ireo mpianatra tsy tonga dia nisy 1.30 Izay aloha zany ho an'ny eto amin'ny sabapampianarana ilay mamanokana. Ny tamin'ity taon'ity aloha zany dia ny zavatantsika ohatra nisy an'ireo mpianatra izay tsy tonga isaky ny salle. Izay zany no zavatra tsikariritra kely tamin'ny fanadinana tamin'ity taom-pianarana 2024 ity. Ny teo ihany koa ireo somary nandadiny convocation nefa na izany na tsy izany nisy an'ireo taratasy tany aminy ohatra ny carte d'identité ny convocation tamin'ny EPS izay ahafahana nanamarina anazy. Raha ny fanadinana tao an-trano dia mandinina ny 770 ireo mpiadina tsy afaka nanao ity fanadinam-panjakana ity teto Antananarivo noho ny olana ny convocation. Mpiadina 400 tao amin'ny foibe mpanadinana Gigi Rabearivelo, 920 tao amin'ny foibe mpanadinana Nansana, mpiadina 170 tao amin'ny foibe mpanadinana LTC CLMA ary mpiadina 320 tao amin'ny foibe mpanadinana Galieni. Raha tsy ahivina 8,794 hetsy izay nisan'ireo mpiadina ho an'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2022 mpiadina izay miparitaka eraky ny foibe mpanadinana miisa 7,900. Raha mpitso ny taranja matematika no hanohizana izay fanadinana izay. Fanadinana izay aharitra 4 andro, izany hoe ifarina 1 septambra izao. Ny sabotsy fa 15 ny volana septambra lasa teo nantanterahana teo amin'ny espace Diderot tao Paris ny feonan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andro Rajoelina tamin'ireo mpikambana ao amin'ny diaspora malagasy ao Frantsa. Fionana nampahafantarina azy ireo ny IEM. Rarsona Andro. Rehefa avy teto faritra maro teto an-tanindrazana ny filohana morona ny viana IEM Rajoelina Andry dia nampahafantatry ity viana ity tamin'ireo malagasy monina any Frantsa tamin'ny sabotsy lasa teo. Nahitana solotena maro avy amin'ny faritra maro any Frantsa ny fionana. Tao ireo avy any Mulhouse, Nantes, Marseille, Toulouse sy Lyon ary ny toeran-kafa. Ity fionana tamin'ny sabotsy ity dia ny alohavana fampisehoana horonan-tsary naneho ireo fitetezam-paritra izay notanterahany kandida larana fahatelo ambin'ny folo tamin'ireo toerana maro manerana ny nosy. Nafana ny ady-hevitra ary nasehon'ireo malagasy any ivelany fa liana dia liana tokoa izy ireo amin'ny asa fampandrosoana Madagasikara sy ity viana inisiativa pour l'émergence de Madagasikara ity. Fangatahana ny diaspora aty tokoa no hoe nahoana izahay dia lasa tsy afaka mifidy nefa ny mananjoa malagasy anay mety anana anjara ifidy ve izahay maolo-pirenena malagasy anay rehefa tonga eo amin'ny toerana maha-président anao ianao. Voalohany zany misy olo maty teto France gasy tsisy havana izy tsisy vola voatery magnandefa message amin'ny Facebook mangataka vola agnatifasana azy Madagasikara nefa mbola ka copier-coller za ambassade de France à Madagascar raha misy olo maty any vazaha agny andapa tout de suite ambassade tonga mikarakara fantifasana azy mody aty nefa ny fanjakana gasy aty monsieur le président mangatany mba jenenao ela amin'ny ambassade fa tsisy raha enay ary tsisy raha enay amin'ny province mikasiky ambassade gasy. Misy sosokevitra andeha mato filoha zay eritreretina fantatro isika ao Madagasikara fa manana ny atao willohany fantatro tsara ny andeha mato filoha azo heverina ampidirina ao anatin'ny IEM zay enao katsaka anazy andeha mato filoha ve ny famelomana indray ny raffinerie ao Tomasina. Ny antso ireo malagasy monina ny ivelany ihany koa Rajoelina Andry mba hody an-tanindrazana hampiasan'ny vola no fampandrosoana any Madagasikara. Efa hitantsika ny zavatra nitranga tsy nety teo aloha. Efa manova famindry tsika ankehitriny. Ary zay no zavatra tsoko aminareo zao hoe za dia vonona hiara-iasa amin'olona rehetrarehetra. Ary ny ankamaroany ny zavatra be dia be ireo expert miara-miasa amiko tsy niara-niasa tamiko hatramin'izay fa zao tsika miteny zao miara-miasa amiko fa io tsy akanavaka fa nareo rehetrarehetra zay vonona manana ny fahazotoana manana ny faniriana andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena dia misokatra aminareo mivaravara rehefa voafehy atsika ny arem-pirenentsika fanampiana any amin'ny Union Européenne any amin'ny Banque mondiale tsika indray no ampindrana fa tsika indray no tsy hindrana ka mba imagineo kely tsika ihany andeha hitrandraka ny volamena na tsy maninana misy orinasa avy any ivelany ary farafakely tsika manana petraboly
telopolo isanjato anatin'izany farafahakeliny zany tsika mahazo 300 millions de dollars rattraper le retard de développement à Madagascar. Nandritra fihaonana tamin'ny sabotsy io ihany koa no nampisehoana voalohan'ilay boky telonjato pejy mirakitra ny tantaram-piainan'ny Rajoelina Andry nomena ny lohateny hoe Par amour de la patrie. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia olona roa no matin'ny aretina pesta tao amin'ny distrikany Ankasibe sy tao Ambalavao Fianaratsoa tamin'ny herinandro lasa iny nailiky ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka any amin'ny lafin'ny fahadiovana sy firongatry ny dortanety moa ny lesoka amin'izany. Aiza ho aiza araka izany ny fitohizan'ny ezaka vitan'ny ministera izay nanomezana maro-boninahitra ny filoham-pirenena teo aloha Rajonary Mapiana tamin'ny taona lasa. Ivy Richard. Raha nidradradradraina sy novoizina trano fanaombon'ny fepetra niraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny ady tamin'ny valanaretina pesta tamin'ny taondasa ary nanolorana maro-boninahitra ny filoham-pirenena Rajonary Mapiana hery trangana pesta telo indray no voatsilika ary nafatesana olona roa tany Ankasibe sy Ambalavao farany teo. Raha nizaina nanontaniana mahakasika ny fitohizan'izay fepetra efa niraisin'ny fitondrana iadina ny valanaretina pesta izay teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nailiky ny tompony andraikitra ho amin'ny tsy fitandremana ny lafin'ny fahadiovana sy ny dortanety no antony ity trangana valanaretina pesta pulmonaire amin'izao fotoana izao ity. Inona ny antony anankiray manahirana antsika amin'izao fotoana izao mbola fisian'ny dortanety ary zay ny antony hitantsika angamba tamin'ny fotoana voavitsivitsy zay nirongatra be ny dortanety ny faritra Ankasibe iny ary tamin'iny ministera dia efa nanana iaho hoe ho avy indray ty zavatra ty raha mbola mitoy izao dortanety izao dia io tokoa izy aloha ny tombo fa ny zavatra angatahana dia ny hoe angatahana ny tsirairay avy na tsofoana mihitsy ara ny pesta mba tsy isian'le hoe pesta bubonika ihany iny no miombo lasa pesta pulmonaire dia mba zay tratra n'ilay pesta bubonika miala tsiny raha miteny izany dia tokony anatona tobim-pahasalamana raha zay ny zavatra misy dia za mino fa tsisy tsony fahafatesana amin'ny alalan'ny pesta. Raha toka tompony andraikitra voalohany amin'ny fisorohana ny fianaky ny valanaretina pesta ny rehetra fanontaniana mipetraka amin'izao fiverenana izao no hoe aiza ho aiza ny filazany ny fitondrana HVM tamin'ny taondasa nampirongatra ity valanaretina pesta ity fa resy tosika sy foana izany ary nandraisana tamin'ny fomba manetriketrika tetsy amin'ny hôtely Carlton nanosy maro-boninahitra avy amin'ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ho fanamariana izany fandresena goavan'izany. Aiza ho aiza ny fidradradradraina tamin'izany fa ampy ny fanafody ary azo resena tokoa ny valanaretina pesta no heritaona latsaka aty aoriana miverina mamono olona indray izany valanaretina izany. Mbola tarazony tsy fahomby aza ny mpitondra HVM ny raharaha ankapobeny fitantanany raharaham-panjakana sy ny firenena avokoa izany rehetra izany raha ny fahitany ny mpanara-baovao ity fiverena ny valanaretina pesta eto Madagasikara ity. Tontolon'ny fividianana kosa indray dia miverina eny anivon'ny fokotana nanomboka ny farany herinandro teo ny lisam-pividianana ofisialy nanomboka androany kosa ny fijerevan'ny olom-pirenena izany ho an'ny ankamaroan'ny fokotana izay nanaovana fanadinana. Miantarandrianay. Roa volana latsaka mialohan'ny ny tontosana ny fividianana ho filoham-pirenena. Amin'ny ankapobeny tsy nisy fiovana firy tamin'ny lisitra teo aloha ity lisitra ofisialy tahaka ny eto amin'ny fokotany Tsiadana nanaovana fanadihadiana. Ka ny affichage zao vao manomboka satria tamin'ny zoma arivo reto ny tonga dia vao mametaka affichage zany ny ankizy any zao milaza mimponina eto amin'ny fokotany adidinay hoe efa tonga ao ny lisam-pividianana fa tongava amin'izay mijery ny lista vaovao fa na izany ary olombelona ihany manao an'izy ity zany fa voalohany izy diso kely ihany tao anatiny satria aza adinonareo fa misy ny olona zany tsy taitra amin'ilay miverifie ao fotsiny fa tsy mijery izy hoe disitsipelina ve le izy dia vao eo zao nisy olona nahita teo fa disitsipelina anankiray fa zay natoka hoe olombelona ihany manao anazy fa tsy ihany izy dia tsy maintsy mety misy diso kely ihany fa satria ny olona tsy zato isan-jato no verifieny anarany tao anaty lisam-pividianana. Hita taratra amin'ny fitombony tany mpifidy ny soratra anarany ihany koa ny faharisian'ny mponina hiatrika izany. Ho any eto amin'ity fokotany ity hatrany raha toka 4 ny taona 13 niakatra ho 707 tamin'ity fividianana ity. Tahaka izany ihany koa ny birao-pividianana izay 4 teo aloha ary lasa 12. Misy ihany ny olana madinidinika tsikatra tao anatin'ny lisam-pividianana ofisialy ity raha ny fanazavana. Lisitra tonga tamin'ny lakamisy arivo dia voandroany zao zay nanao affiche dia mipetaka ny affiche fa zay olona manao taratasy no efa mijery efa manontany ao eny anatiny dia efa mijery. Misy modification ve ny anareo tena
Dia tamin'ny izy vao tonga amina nisy modification be fa ty zany tsy afaka manao modification intsony. Raha mijery zao zay nandinika ty dia izay olona maty any no fanafsovinay. Ho any androany mbola vitsy ny mponina tonga nanamarina ny anarany. Anio izay andro voalohany ho any ankabeazan'ny fokontany nahafana anjery sy nanamarina izany. Nangorovitsika Tomasina nandavon'lovany kandida fa 470 omaly alahady. Olona manetsiny tonga tamin'izay izay tsy nisy novidimbola fa tonga an-tsitrapo. Azo antoka tanteraka ny fitiavan'ny mponina Tomasina any kandida Mayol Christian Dieudonné. Fanadina. Ny anga barika 5 Mangarano Tanambao 5 Ankirihiry ary ny fampitona teo amin'ny bory ny kandida fa 470 na ny kandida Mayol omaly alahady. Ny torajofo ny fanitsakitro ny olona tonga teo amin'ny bory hiaino hifampitafa amin'ny kandida izy ireo. Olona maro izay tsy nisy na dia iray aza novidimbola na notambazana zavatra. Misy olo milaza va hoe zaraina vola ontsika. Atsika tsy mizara vola fa amano fantrana. Olo tsy azo vidimbola atsika Tomasina e! Sady zave! Tsy zaraina menaka, tsy zaraina t-shorta, tsy zaraina kaskety. Zatsy anao fampelezana kaskety na t-shorta na vola na menaka fa za anao fampelezan-kevitra nalatsika amin'ny fantrana e! Fikambanana maro no nametoky fa anoana tsy misy fepetra ny kandida mba hampandrosoana ny firenena. No amarin'ireo fikambanana ireo fa tsy misy fifanolanana ara-pinoana amin'ny kandida Mayol. Za masolo tegna ny jeune musulman eto Madagasikara. Za tsy tena zavatra maro amintsika fa zay ato amin'ny apokalypsy ny teneniny 1,500,000. Ampien silamo tonga de vite. Zay association paralamentale plateforme ny fiangonana zandriny eto Tomasina sy Madagasikara manontolo dia manohana tsy misy pepetra ny kandida Mayol amin'ny fividiana filoham-pirenena. Araka ny tenin-jareo rahalahy musulmane takeny dia zao. Zay tsy miady zany zay kristiana ny musulmane fa miaraka zay. Atao angaretona ny fangalana ny raharam-pirenena amin'ireo mitoraka aty. Iarahantsika jiaby mangalaka aty mba tonga jiaby hiadana antsika jiaby e. Ka mametoky anao zay président anao ny baolina ozinao takeo tahin'Andriamanitra anao. Nahazo tsodrano ny kandida Mayol tamin'ity fandalovany teto Toamasina ity. Izy izay kandida tso-piaina ary mazava fo. Hatramin'ny atao tsy voatsotohinandalina anao paster fa manomboka izao aminao ny Tomasina ary ny tena mamina ataonao ianao ny filoham-pirenena malagasy azadio Tomasina. Indro ny kandidatsika. Io ny kandida ny fampihavanana eto Madagasikara satria maha-kristianina azy dia tsy manavakavaka izy, tsy manana lahelo amin'olona, tsy nanan'olona lahelo fa malagasy madio tanana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia goragora ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana eto Madagasikara araka ny fanadihadiana ny natao. Samy tafiditra ao anatin'izany na ny olon-tsotra na ireo manam-pahefana ionina saina. Isan'ny miteraka resabe eny anivon'ny fiarahamonina ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana raha ny eto Madagasikara. Iza no mahazo mampiasa ireny anjomara sy jiro mirehetrrehetra ireny. Izavy ireo manam-pahefana eny amin'ny arabe ka afaka misongana sy mandeha amin'ny sens interdit. Nanantona mpampianatra familiana fiara iray ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nanontany ny mahakasika ireo. Reto avy ilay fiara manam-pahefana dia anisan'ny tafiditra ao anatiny zany ny ambaran'ny toy zao ny code de la route dia anisan'izany hoe polisy ny gendarme ireny zany rehefa manao an'ilay famonjena izy mampiasa an'ilay famantarana zany ahafantarana azy le hoe anjomara sy ny jiro sy ny sifle sy ny karazany rehetrarehetra izany
dia tafiditra ao ihany koa ny cortège présidentiel. Tafiditra ao ihany koa moa izany le hoe fiaram-pamonjy voiny, le pompier reny zany sy ny ambulance mazava ho azy. Dia eo ihany koa le hoe misy hoe fiara mampaety mmpandevina sy ny mariazy reny. Dia izay zany le ao anatin'le fiara manam-pahefana. Fa ny tena voalazan'ny code de la route dia hoe rehefa misy fiara manam-pahefana mampandreny fiaviana tokony mikisaka avokoa ny rehetrarehetra. Zay zany no tena tokony misy, dia tokony zay zany ny sary ho hitantsika raha tena hoe manaja an'le fitsipika izay ny rehetrarehetra. Miteraka lozam-pifamoivoizana ny fahamaroan'ireo fiarana manam-pahefana eto amintsika. Samy laza azo manam-pahefana avokoa rehefa anatina fiara raitra ka tsy manaja ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny eto amintsika zany dia somary ohatran'ny hoe mangalatra zany, raha izay fiteny azy hoe mangalatra zany ilay olona sasany, satria rehefa hoe manana fiara tsy mataho-dalana ohatra dia mandefa détresse dia lasa mandeha dia miklaksona dia tsy hitanao intsony zany hoe iza no iza dia iza no ahoana. Zay zany kosa aloha zany raha amin'ny maha hoe mpampianatra ny tena zany mandinika an'ilay zava-misy. Manjary mihena zany le fanajan'ny olon-tsotra le fiara manam-pahefana satria tsy fantany intsony. Isaka misy mipipapipapipapipana dia ohatrany hoe zay le tena izy, dia nefa rehefa jerenao le izy dia tsy tena le izy, nefa ohatrany hoe olona manana fiara tsy mataho-dalana fotsiny dia mandeha dia tsy fantatra hoe iza ny ao anatin'iny, tsy hita hoe ahoana. Dia rehefa mandinika dia lasa jereko le mindany, lasa ohatrany hoe misy tsy mihetsika mihitsy ary ny sasany, satria ohatrany hoe be loatra ve le izy sa ve hoe efa sorena koa le olona amin'ilay fikorotanana sa ahoana, dia lasa mihena zany le fanajan'ny olona. Araka ny voarakitra ao anatin'izay lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izay hatrany, tsy ny olom-panjakana rehetra no manana fahefana hampiasa ireo anjomara sy jiro mirehetrehitra eny amin'ny lalana, fa ireo lehibe ny androm-panjakana ihany. Isany amin'izany ny filoham-pirenena, ny praiminisitra lehibe ny governemanta, ny filohan'ny antenimera roa ary ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Etsy ankilany ihany koa tokony amafisina ny fiofanana omena ireo fololon-dahy mitondra ireny voiture d'escorte sy voiture ouvreuse ireny, eo ihany koa ireo garde de corps hisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny fanararaotam-pahefana raha ny fanazavana hatrany. Tokony miala aloha any amin'ny trano fonenany ny manam-pahefana, hisorohana ny fahatarana ny amin'ny toeram-piasana na amin'ny famonjena ireo fotoana maro samihafa, ialana amin'ny loza mety ho ateraky ny fahamaikana. Mila malina ny rehetra ary tokony toizana ny ezaka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fiarovana ny sosona ozona. Io no nambaran'ny ministra tompony andraikitra ho malina nandritra ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny sosona ozona. Fezora Rafaly. Voka-dratsy maro samihafa eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny zava-manan'aina eto ambonin'ny tany no ateraky ny fahasimbany ny sosona ozona. Antony ilana ny fiara-mientana rehetra amin'ny fiarovana azy raha nambaran'ny ministra ny tontolo iainana sy ny haivoary ary ny ala. Ny andro ny 19 septambra no voatokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny sosona ozona. Miantso ny mpisehatra rehetra hanaraka izay voalazan'ny lalàna mikasika izany ny ministra tompony andraikitra. Tohizo ny ezaka efa vita ao anatin'ny fahamalinana. Amin'ny fantatarahana ny voarakitry ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal mikasika ireo akora simika mpanimba ny sosona anabakabaka ozona. Angatahana ary ireo mpanafatredana, ireo mpivarotra ary ireo mpanjifa mba hanaraka tsakany sy andavany ny voalazan'ny mpanjakana mikasika ny fiarovana ny sosona ozona sy ho fiadiana amin'ny fikorotana ny toetrandro. Toy ny higa pitolomana manainga antsika rehetra hanohy ny asa efa vita ho fiarovana ny sosona ozona ary koa ho fanohizana ny ady atao amin'ny fikorotana ny toetrandro. Isan'ny asan'ny sosona ozona raha tsy ahivina ny miaro ny tara-masoandro mahery vaika tsy hidina mivantana etsy amin'ny tany na ny rayon ultraviolet B. Ny fahasimban'ny sosona ozona kosa dia mety hiteraka ho mamiadan'ny hoditra, areti-maso izay mety hiteraka fahajambana, fahalemeny ny hery fiarovana. Miteraka fikorotana ny taova hita ao amin'ny zava-maniry sy ny bibikely samihafa na antanentina ny ranomasina ihany koa ny fahasimban'ny sosona ozona, fa indrindra ny fikorotana ny toetrandro izay efa miatra amin'ny tany ankehitriny. Tonga amin'ny fotoanany dokavarotra indray sika amin'izao fotoana izao. Aorinan'izay ijerentsika ny sehampamokarana voankazo melon eto
Madagasikara eo ihany koa ny vaovao nisongadina teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny herinandro lasa teo rehefa avy eo ary. Ny famerenana ny Îles Éparses ao an'i Madagasikara dia fepetra iray manamarina ny fiverenany fahaleovantena. Ny Îles Éparses nosy ny fanantenana ho an'ny taranaka faramandimby. Andray anjara amin'izany Kémy Seba, franc ONG Urgence panafricaine, Toussaint Alain, directeur de l'agence de presse panafricaine, André Christian Dieudonné Mayol, candidat ho filoham-pirenena, ary ireo manam-pahaizana avy any ivelany sy avy eto an-toerana. Fionambe iraisam-pirenena, les îles de l'espoir, Asia Africa Hotel Ivato, ny 20 septambra 20 soarivo, manomboka amin'ny 7 ora maraina. Stylo Bic Cristal, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra, na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Orange, Sinitage Garage, Manolja anao, Groupe Olombelo Riky, Manalas Vidabak, andiany fa 16 ao Antsamanitra, ny 20 septambra amin'ny 1:00 mitapakira dia fa azo jifaina eo amin'ny sekoly rary Talarariasina Analakely. Orange, ny rivotra madio, rano mamelombelona, tany manan-karena, ary asa nokaliana ampitiavana. Satria voamarina fa manaja ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny resaka fiahinan-tsakafo ny sokolay dia azo antoka fa ny tsara indrindra amin'ny vokatra vita avy amin'ny ronono no atolony anao na amin'ny tsiro na amin'ny otrikaina entiny. Sokolay, ny tsiro tena izy. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sent très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, sa fitque numéro 1 malagasy.
Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny Blitcha izy indray no ronan-tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia tsy misy ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara araky ny votra androany nandritry ny atsikasa ny resahana ny livre blanc izay nikarakara ny fiarahamonim-pirenena ny rafitra misy eto amintsika sy ny fanjakan'ny kolokolona anton'izany raha ny fanazavana azo faladimy antarandriana. Io zany ahitantsika fa outil de stabilisation politique an'ilay olo fitondrana reo zavatra anankitelo eo au moins ny généraly a nefa mihinana be ny volantsika volam-bahoaka ny chef fokontany a atao zay nefa ny chef fokontany a ny fiainantsika rehetra indrindrindra koa fanaovana liste électorale azonareo tsara le danger le chef de région zany a tovitovana io zao zany tokony hijerytsika zany araka zay vanina hoe alalinina hoe otrina rôle général vaovao efa pendant les 4 ans avao par l'augmentation par rapport au budget zany tokony isika rehetrarehetra raha fonctionnaire anaty budget mpanjakana jerena ny utilité nationale antsika. Ampany amin'ny zava-misy eto Madagasikara izay hatrany fotony tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny rafitra misy eto amintsika hoy ny fiarahamonim-pirenena nanatrika ity atrikasa androany ity. Vokany azo lazaina ho tsy mbola mipetraka izay fitsinjaram-pahefana tena izy izay eto Madagasikara. Ny décentralisation anisan'ny olana goavana eto Madagasikara milasika fa hoe tokony mila fahafahana koa ny collectivité territoriale décentralisée nefa ny zava-misy 51% budget teto Antananarivo daholo angambany tsy budget miraha fa ny PIB teto Antananarivo daholo ahitana an'izany centralisme économique dia ankoatra ihany koa na fomba fitantanana ny any arenan-kibon'ny tany tsy tamin'ny apakany amin'ny région misy Teboka maro no miteraka izany miankina amin'ny fitantanana amin'ny firenena sy ny finiavana ara-politika ankilany no ahafana mametraka ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Raha eto Madagasikara dia resaka gouvernance, lutte contre la corruption tena hitanay hoe tokony vahana voalohany indrindra, ny insécurité anatiny ihany koa. Dia resaka décentralisation manokana dia tokony hoe misy ranikany fokontany manokana zao tokony ezahana définisiavana mazava hoe service déconcentré ve reny sa service décentralisé satria ny rôle ny fokontany moa dia midélivrer certificat de résidence nefa ny moyen mena fokontany ara kely dia kely ohatra dia ny budget mena fokontany ohatra anisan'ny exemple anankiray mazava hoe ny piasan'ny chef fokontany dia kely ny karama anatin'ny iray volana nefa ao daholo miainga daholo ny activité économique rehetrarehetra raha tokony izy. Ny lafiny fitantanana sosialy sy ny kolotsaina rena voajanahary ary ny tontolo iainana ny resahana nandritra ity atrikasa momba ny livre blanc ity. Nanoisantsika ny vaovao dia tsy mifanaraka ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny sehatra ny famokarana voankazo melon eto Madagasikara. Miditra fatiantoka vokatra izany ireo mpamboly miantso amin'ny fanampian'ny fanjakana izy ireo amin'ny fitadiavana lalam-barotra any ivelany. Iona saina. Isan'ny voankazo tokony ho tsara vidy ny melon. Olana ho an'ity seha-pamokarana iray ity anefa ny tsy fisiany ny lalam-barotra mazava raha ny fanadihadiana natao. Manodidina ny iray taona isan-kerinandro ny vokatra miakatra raha ho an'ireo mpamboly melon ao amin'ny faritra Pongelava. Zara nefa raha ny 200 ny vokatra ihany no misy mandray. Ny ambony kosa amidy fatiantoka. Dia ny tsinjarainy izany dia resaka any amin'ny grande surface mamokatra 200 kg isan-kerinandro dia ny ankoatra izay zany any grossiste Anosibe izay ny varotana ny tsena zany. Dia ireo mpanelanelana zany no lasa ohatrany hoe tsy dia nahitana tombontsoa tamin'ireo satria matetika fatiantoka no hitany izy mbola tsy mivarotra masokarena matiantoka varotra fatiantoka ary amin'le manao tombam-bidy le masokarena sy vidim-bokatra zay dia matetika ohatrany matiantoka. Ny masokarena ny melon anankiray zany raha ny hoe 1 kilo dia mitombotombony eo amin'ny 5000 francs na 1000 ariary eo. Nefa ny varotana anazy tamin'izany manomboka eo amin'ny 500 sy 1000 ariary
dia mefara ty amin'ny valonjato ariary satria rehefa mitoboka an'ity dia ohatra zay nefa le masoko arena peraka eo an'le ariary foana zany le izy. Amin'ireo 20 isanjato raisy ny toeram-pivarotana lehibe 9 ariary ny iray kilao amin'ny melon. Ny melon iray izay mety hatratra hatramin'ny 2,5 kilao rehefa tsara ny fikarakarana, raha 590 ariary kosa ny kilao eny amin'ny tsenana Nosbe. Tokony isy ny tosika avy amin'ny fanjakana raha ny fanazavana hatrany, na io amin'ny lafiny ara-teknika fa ihany koa eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Manokatra hoe mitady tsena zany hoentina andefasana rehetan'ireo ahafahana mampitatra le vokatra volenako io zany. Satria zany mbola voafehy zany le vokatra volenay hoe nabetsaka le zany dia mbola kely tonga ao anatin'le vidiny teny ilenay. Satria zany mividy eny Nosbe zany mbola tsy dia mahafa-po nefa zany tsy hitanay izay varotana azy dia tsy maintsy alefa eny satria voankazo zany tsy azo tahirizina fa rehefa masaka dia makany amin'ny fahasombana raha vao tsy tratran'le mpanjifa le fa leo mampatoy anazy eo zany izy. Ny volana Mai hatramin'ny volana Novambra ny vanim-potoana mahavokatra ny melon raha ny eto Madagasikara manokana, saingy vinan'ireo mpamboly ny ahafahana mamboly ny melon mandavataona. Any amin'ny faritra Bonglava ao amin'ny distrikan'ny Tsironomandidy, commune Ambalanirana no isan'ny toerana ahitana izay mpamboly melon izay raha ny fanadihadiana natao hatrany. Ny fambolena melon izay fotom-pivelomany 570 isanjaton'ny mponina ao amin'ity commune ity. Manaraka ny commune Ambalanirana ny ao Ankadinondry Sakay izay fantatra ihany koa amin'ny fambolena ity voankazo ity. Tontolon'ny fanatanjahantena tahaka ny mahazatra isaky ny alatsinainy tahaka izao, ireo lalao misongadina sy ireo voka-dalao nandritra ny herinandro nentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Henri Florio. Tontolon'ny baolina lavalava tsara fanomboana ny makedo Madagasikara ny sedy ireo mpilalao vaovao ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ity teo amin'ny lalao izay nihaonana tamin'ny ekipa ny Oxford University avy any Angleterre ny andro no malalahady tetsy amin'ny kianjabeny ny Mahamasina. Resin'izy ireo tamin'ny isa 7-30 no 5-30 ireto ekipa avy any ivelany ireto. Efa tamin'ny 20 minitra ny afaran'ny lalao vao tafavoaka mpandresy ny makedo Madagasikara tamin'ny baolina nentin-tanana. Nanantompo tamin'ny aleben'ny vatana ny ekipa ny Anglisy, raha lesoko goavana kosa ho an'ny ekipantsika ny fahakelezan'ny mpilalao. Nitarika tamin'ny isa 120 no enina ireo zareo vahiny nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa vao nanomboka nanohitra ny ekipa ny makedo Madagasikara. Ny lalao farany andro ny omaly ity indray, lalao famaranana, iadinany ny ambaran'ny filoha amin'ity taona 20 sy 20 ity, fiainana teo amin'ny FTM Manjakaray sy ny savonnerie tropicale milalao. Niromban'ny FTM ny amboara tao anatin'ity fifanitsanana ity tamin'ny isa 27 no 70 io ny batan'izy ireo ny fandresena ny andro ny omaly alahady ity. Tontolo ny taranja tsipika nety be indray kosa fiadina ny tompon-daka eran-tany. Ny ala teo ampelantanana ny malagasy ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany ho an'ity taranja tsipika nety be ity tsokajy lehilahy. Noravain'ny Allemagne ny nofinofiny Madagasikara ny kasa tazona izany tamin'ity taona ity. Ny farana teo amin'ny dingany ampavalon-dalana ny lalana ho an'ny malagasy teo amin'ity fiadenany tompon-daka eran-tany ity. Fiaonana izay ho tanterana ny Desbienne faritra avaratry Kanada tamin'ny isa mavesatra 30 noray no nandresen'ry zareo antsika malagasy. Efa nitarika tamin'ny isa 9 ny Allemagne vao netoky isa ray ny malagasy teo amin'ny fiaonana ity. Vokatra tsy mampino ho an'ny mpanara-baovao ity vokatra azo ity satria tsy nanany lazana eo amin'ny tantarany tsipika nety be i Allemagne. Tsy voatazon'ny Madagasikara araka izany ny anaram-boninahitra azony ny taona 20 sy 20 lasa teo iny.
tontolony taranja baolina kitra zay hatrany tontolo saomaly ny andro fahadimy eo amin'ny lalao miverina ao anatin'ny poule des as iadina ny tompon-daka ny Madagasikara tsy nampoizana ny voka-dalao niseo tena amin'ny kianjana Irabe Manajara Mahajanga resy ny Elzeko plus Analamanga tamin'ny Satery 3-2 tao an-kianja filalaovany ny ekipa ny Fossa Junior Boeny vokatra zay tsy nampoiziny maro mihitsy izay nihevitra fa tsy hatotra ny Fossa Junior eo an-kianjany ny Elzeko plus Analamanga nanjaka ny Fossa Junior ny fizaram-potoana voalohany Ronoray ny sarandro rotonta nandritra izany ny fandimbo ny fanafiana tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ary 3-2 no nibatan'ny Elzeko plus ny fandresena ny andro no maly ity ao anatin'izay poule des as zay hatrany fa tao amin'ny kianjan'ny Velodrome Antsirabe fiaona teo amin'ny FC Vakinakaratra sy ny Knapsa Sport Itasy lavon'ny Knapsa Sport Itasy tamin'ny sarono tsy misy teo an-kianjany ny FC Vakinakaratra raha eo amin'ny filarana vonjomaika mitarika azy ny Fossa Junior Boeny manana isa 10 manaraka azy ny Knapsa Sport Itasy izay manana isa 10 ihany koa eo amin'ny larana fahatelo ny FC Vakinakaratra manana isa 4 ary eo amin'ny larana faha-4 ny Elzeko plus Analamanga manana isa 4 ihany koa fa marana kely araka izany ny lalao ikatroan'ny Fossa Junior sy ny Knapsa Sport ny alahady ho avy izao zay samy manana isa 10 eo amin'ny kianjan'ny Votovorona raha ny FC Vakinakaratra sy ny Elzeko plus kosa ny Lyon ao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arafnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.